Fanatsarana ny sehatry ny fandrarana volamena ny Ambilobe dia nisy ny atrikasa izay nandraisan'ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny sehatry ny volamena anjara ny herinandro lasa teo tao amin'ny hotely Diana Ambilobe. Fihaonana izay nijerena miaraka ny fomba ahitana soritra lalana fivoahan'ny volamena ao Betsika izay toerana malaza amin'ny resaka volamena. Volasoa Ravelson mitondra ny andinindininy izay vaovao zay. Volamena milanja 470 kilao sy 800 grama no hita sy fantatr'ireo mpikambana eo anivon'ny KMD na komity mpanatanteraka ny Dina eo anivon'ny komina ambanivohitra Betsika Ambilobe nanomboka ny taona 2000. Tsy fantatra nefa ny nanjavonan'izy ireo. Efa nanaovana tatitra isan'ambaratonga izany kanefa tsy nahitam-boka ny hetsika. Tsy tantaratra amin'ny fiainam-ponina ny fitrandrana volamena misy any an-toerana ka ilam-baolana izany. Izany indrindra no antony nanatontsana atrikasa fitadiavam-baolana maharitra mikasika ny sehatra ny volamena any an-toerana. Volamena io misy ka volamena tsisy magany io misy fa zay magnaramaso nefa kosa zay kofa miditra amin'ny collecteur amin'ny mandisa ao misy olona manazay miditra ao tsy adirana KMD tsy adirana KMD nefa tsy adirana volana tegna teto fa andehanana maso io lanjany volamena miboaka io fiasana haliny volaminao misy marina izy io miasa haliny ao fa tokony izy zay mba tokony misy marina milanay magnaramaso io ny KMD fa mandoto lo aminay ao ny collecteur misy marina kisokiso anareo koa tsy magnano ahitavana ny collecteur manoka izy ka ny volamena izy magnamnify izy mividy tsy taboaka satria amin'ny coin izy ka tahiany mbola vidy ko izy ka tahiany mbola vidy aleo nareo koa saka agnaboaka azy tsara asiana maramila ny collecteur ny KMD dia asio comptoir io isaka ny taniboan'ny volamena io amin'izay izy mba mandeha tsara ny mpanaramaso io. Raha ny tokony ho izy dia tokony hisitraka ny tamberina ny komuna sy ny distrika ary ny faritra izay ivoahan'ny volamena fa indrindra ny mponina ny fotony araka ny lalàna. Hatreto anefa dia mbola ny société Madagold ihany no nanao izany ka manao antsoava ireo mponina ny an-toerana hanovana izany toe-javatra izany fa indrindra ny anampiana azy ireo ihany koa amin'ny resaka fitrandrahana. Tokotro zahay tsy jaly ato fô raven'olo manam-pahaizana maditagna zegny olo tsy miasa ireo ka fa mahita fatagnan'olo vaky ireo fa mamôry miketrika antendrabizigna anao ireo mahay fanjakagna olo an-tanàna ndraiky magnampy-antegna ray aman-dreny mahay zin'integna fa izy ka niboaka tamin'ny fataka ty to volamena maromaro an-kilo tsy hitanay tompony zay folo mandrava fô fa zahay zay matoky fa ovaharo amin'ny raha ninay mbo hiadigna zahay fa izy ka tamin'ny fitoagna taloha ka fa magnaboaka vola izy efa miala amin'ny sisiny agny matoky zay mbo ampiany fanjakagna ampiany Madagold amin'ny asa ty donc mbo hovelogny ravoravon'olo fô nare jalinay tamin'ny fatagna ty tato mifandrava zahay mitôrogny fahaizana taratasy. Efa nisy ny esaka vita hoy ny préfet Nantsirana na Mananjara Julien saingy mbola lavitra ihany koa ny lalana amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fitrandrana volamena. Ary efa maro ny ezaka efa vita ny natomoko efa mandeha tsara maro fa nintsika zany somary mbola mandeha votsa efa maro dika vita volan'ny monsieur le directeur teo avy amin'ny alalan'ny faritra sy ireo namagna jiaby mpiara-mombonanto fa kosa nintsika zany mbola mila ezaka maventy fa atsika jiaby zany tsy mila misy kivy fa mila mifagnometagna atsika jiaby mba ahafahantsika magnariny. Maro ny tsy fanaran-dalàna izay hita sy misy amin'ny fitrandrana volamena ao Betsika Ambilobe. Anisan'izany ny mpitrandraka sy mpanangom-bokatra 900 ny mpanangom-bokatra eo Betsika saingy 520 ianty no mba ara-dalàna araka ny fantatra teo anivon'ny komuna Alasa Gaboraraka sy Ramatahora ary fandrahonana ho fatony misy eo amin'ity sehatra ity. Mbola hijanona amin'izay resaka volamena izay ihany isika. Araka izany dia ny fitakiana sy ny traçabilité manomboka any amin'ny findratrahana ka hatrany amin'ny fanondranana any ivelany, fampidirana ary ny fampanarahan-dalàna ny asa volamena ary ny famererana ny tamberim-bidy izay tokony iverina amin'ny toerana misy ireo arena ireo no anisan'ny fehi-kevitra noraisina nandritra ny atrikatra
mpianatra atao ambilobe. Tapaka ihany koa fa tokony ampiarina ara-dalàna ny dina ka ny komina na ny KMD ny tokony anara-maso ny karatra ireo mpanangombokatra. Tsy tokony atao mandanja volamena amin'ny andro alina, tsy azo atao ny mikirakira volamena ivelan'ny tanàna ny Betsika na ny transaction zany. Sosikevitra nandritra ny fiaonana ny ananganana police de mine, tokony anangana giseo unika any ifotony mba ampanaran-dalàna ireo mpitrandraka ny mpisehatra rehetra mikasika ity volamena ity. Mbola fangatahana ihany koa ny sin'ny fidinana ifotony ataon'ireo manam-pahefana sy tokony andraikitra manandrify satria tsy mamaha olana ny fototra ny fanaovana atrikasa an-tanàn-dehibe.